Mbola amin'izay vaovao izay hatrany dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io tetsy amin'ny ivon-toeran'ny kolontsaina malagasy na ny IKM Atsavola ny hetsika fahatsiarovana ny faraka amin'ny 20 taona na may ny rovana Antananarivo. Aritra terandry izany hetsika izany ary feno dia feno ny fandaharam-potoana. Efa mandeha ny fanarenana ny rova amin'izao taona izao efa totosa eo amin'ny antsasan'ny asa izay nampiana tamin'ny taona 2024 raha tamin'ny fotoana io dia teo amin'ny 12 miliara ariary eo no nivinavinaina anatontosana izany. Teny ohatra ataontsika hoe tena hoe 20 miliara ariary ve satria raha antsika mahita zany fa tombo ny vidin'entana zany raha vinavina zany tany amin'ny taona 2024 tokotokony tany amin'ny 20 miliara ariary fa za mino raha amin'izao mety efa miakatra be kosa le zany raha mihoatra amin'ny vidin'entana amin'izao fotoana. Ilaina hatrany ny mampatsiahy ny tantaran'ny asa ny toeran'ny mpanjaka malagasy indrindra ho an'ireo taranaka tsiorina noho izany indrindra no nikarakarany ivon-toerana kolontsaina malagasy na IKM hetsika ho fahatsiarovana ny faharaiky amin'ny 20 taona na may ny rovana Antananarivo. Ny fananeran'ny rova moa zao efa nitatsaka niarana hita moa fa nandeha be le izy fa vita le izy ka zay koa le tsotra tany asa raha hoe afaka tena amin'izay hoe mba hanampy ny fanerenana ny rova. Inona aby ny asa efa vita hatramin'ny isan-jato zao ny asa vita zao tena mialatsy mbola tsy tadidiko fa misy zao ny fasan'ny mpanjaka zao efa vita ny rova koa efa vita fa misy trano angamba misy vitsivitsy zay tena mialatsy fa tsy tadidiko. Marina fa hitohatra amin'ny alahady ho avy zao ny hetsika izay raha ny IKM amin'ny ministre ny VAC ny Timovi Mamelmaso Omazi Materoto sy ny akademisiana Ranjatoerlala izy raha ampitso ny fifananana sary sy tononkalo ny fandefasana horonan-tsary mikasika ny rova ary ny seho ankiry hanamarika ny andro fahatelo kosa ny fampiratiana amin'ny fizarana loka sy mari-pakasitrahana ary ny raiky-pahatsiarovana.